zay mitondra ny lohateny hoe rava ny titofolo ary anazava mikasika ny amin'izay ndreny ambassadeur Soa Asiatika ratsika aloha hiaraka hivavaka ho amin'izay fampianarana izay. Tsotrapetsaka dadamalahiavany ny amin'ny hatsarana sy ny soavany dia tonga indray amin'izao fotoana izao hitondra ny teninao dia ny hatsaran'ny fampianarana ny hasoavana indrindra izay nomenao io ny teny sy ny fampianarana hitondra soa ny zetra mihaino sy ny mandre hitondra hatsarana ho zetra mandray fanazavana ny hatsarana zetra efa nomenao sy nampianarinao zao tao zao ho voninahitry ny aranao masina dadamalahiava amarino mandrakariva ny teninao azany mahatonga ny ziady amangataka tsy akizany hoe meo ny fanahy masinao anazavany sainy handeha manerana nyzao tontolo izao andeha amin'ny famerenana sain'ny olona hainao izao fampianarana izao mba ho fantany fa tena fahamarenana ny fampianarana tena famonjena ary tena fanavotana dada malalay avao voninahitrinao mandrakizay amin'ny anaranao Iahosoa no anany vavaka sy ny teny rehetra. Halleluja, amen. Miarabantsika rehetra izay manaraka sy mandray ny fampianarana ny ambassadeur Iahosoa Ziadiana moa zao tokatra antsika larana faharoa ny fampianarantsika ny amin'izao fotoana izao izay mitondra ny lohateny hoe rava ny titofolo. Magnina moa ny rava ny titofolo, inona ny antony mahatonga an'izay ny antony izay atao hoe narava ny titofolo izay mihitsy no jerevantsika ny amin'ny teny ity ho fampahafantarana ny olona rehetra ny hoe tena rava tokoa ve izy ny valiteny dia tena rava tokoa, tena rava ny titofolo sy lana Mosea. Meko antsika ny antony nahatonga an'izay hoe inona ny antony nahatonga azy vava fa tena rava izy. Meko antsika koa ny amin'ny farany ny antony hoe narava azy. Voalohany aloha ny amin'ny ten'Andriamanitra dia zany Iahosoa zany dia tonga ampitambatra ny jiosy sy ny jentilisa. Zay hoe Andriamanitra ny jentilisa ihany izy dia hoe tsia fa Andriamanitra ny jiosy koa. Any tonga izy ampitambatra ny jiosy sy ny jentilisa. Zay teny izay dia hitantsika arikatra amin'ny soratra masina izay vasikely hoe Efesianina toko faharoa hoe ampitambatra ny jiosy sy ny jentilisa izy. Zay hoe famonjeko hatrany amin'ny farany tany jerevantsika teo raha vakitsika amin'ny bokin'ny Efesianina toko faharoa dia amin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo any jerevantsika dia iverina iretsika ry amin'ny teny lalàna Mose any hoe any amin'ny mpaminany hoe misy teny miteny an'izany ve any dia vakitsika ary dia vakitsika eo no koa andininy fadimy ambin'ny folo fa io ihany moa ilay izy. Fatao amin'ny nofony nandravan'ny fandrafiana dia ny lalàna nisy didiny natao ho tandremana. Efa tonga ansaina zany tsika eto fa misy didiny ravanao nefa tsika mety tsara fa tsy azo anampiana tsy azo anesorana na didy nefa tsika eto mety hoe rava ny didy nandravana ny fandrafiana dia ny lalàna nisy didiny natao ho tandremana mba anakambany antsika rototo ao amin'ny tena ny olom-baovao iray ka hanaovany fihavanana. Eto zany dia misy fampihavanana eto izy aleo ampihavanana izy aleo ampihavanana satria hanaovany fihavanana zany olona roatota tsy miova tsy mitovy zany nefa no atambatra noho ny amin'ny tenany ho lasa olom-baovao iray. Zany ny sary mandeha ka raotany moa zany ataontsika sary vetivety zany dia tataka an'izao ny sary tsy maintsy asitsika sary kely zany azavatsara aminareo any tokantrano any dia tahaka an'izao izy zany. Ty zany ilay atao hoe zanak'Andriamanitra zany ty izy ty. Dia ty ny hazo fijaliana ty ataontsika menamena ity na mpijaliana na tonga azy nijaly io ny hazo fijaliana zany dia tato amin'ity ilany ity zany ny jiosy zany ty amin'ny sisiny eto ty ilay jiosy zany ty ny jiosy. Dia ato amin'ny ilany ato kosa zany ataontsika mangamanga ny jentilisa. Ty ny jentilisa JTL anaovantsika anaran'izy zany na jentilisa na hoe gentile JTL izy amin'ny teny frantsay. Dia reto olona roa reto zany reto olona anankireto zany tena marina teo aloha niady ireo zay mahatonga ny teo misy dika hoe différent ity zany miady ny dikan'izay mbola misy felikely moa zay miady ny dikan'io mifanipaka zany
fa rehefa tonga am'izay Yahosoa, raha tsy teo zany Yahosoa de mifanipaka reo, fa ny sary faharoa rehefa tonga am'izay Yahosoa de niavany reo lasa ny fampitatana am'izay zany reo zao, lasa ny fampitatana izy ty zany ny première ligne zany ty fotsifotsy ty zany ataontsika hoe niady izy tamin'ny voalohany. Inona nampiady anazy de meko anao nyvaliny fa ny didy folo sy lalam-posy nampiady an'io, didy folo nampiady, ary ny tamin'ny faharoa kosany iza nampiavana anazy de tamin'ity kosany Yahosoa. Yahosoa zany hoe reha io sary io zany jereva antsika de niady ny jiosy sy ny jentilisa noho ny amin'ny didy folo zay mihitsy ny marina, ka raha ohatra ka ho ampitambarana tokoa ny jiosy sy ny jentilisa de tsy maintsy ravanina ny didy folo de mitambatra ny jentilisa sy ny jiosy, zay fotsiny sary de ho azavaina amitsika ary zay sary zay rehefa avy eo zany fa tazomitsika tsara io sary eo an'izay nandray teo zany. Ao anatin'ny soratra masina de hoe atambatra ny jiosy sy ny jentilisa rehefa andresantsika teo, io izy io. Andiny fahadimbin'ny folo ary aloha vetsika vakina fa tao amin'ny nofony ary nandravana ny fandrafiana de lalàna nisy didy natao tandremana, zany hoe nyravana zany didy folo sy lanamosea zay natao tandremana ny didy folo sy lanamosea iny mba hanakambany antsika roa tota, zany hoe nampisaraka izy zany matoa nyravana, ka rehefa nyravanana izy de nampitambatra an'izay hoe mba hanakambany any antsika roa tota ao amin'ny tenany olom-baovao ray ka naovan'ny fihavarana. Zay le sary teo hoe lasa rehefa nyravana didy folo sy ny lalàna Mose, ina ny antony mety tsy meko rehefa avy eo de natambatra izy roa tamin'ny lalàna Yahosoa, zay le izay. Ary ampiavana andiny fenina ambin'ny folo, ary ampiavana antsika roa tota ho teny iray amin'Andriamanitra noho ny azo fijaliana zay namonoa ny fandrafiana, zany hoe rehefa maty teo amin'ny azo fijaliana zany Yahosoa de nitambatra am'izay ny jiosy sy ny jentilisa, fa nisaraka izy zany dikan'izay teo aloha. Inona nampisaraka anazy valiteny didy folo sy lalàna Mose, ka rehefa ho atambatra izy mazava ho azy zany de tsy maintsy ravana le nampisaraka de ny didy folo sy lalàna Mose. Hojereva antsika daholo ny sary rehefa avy eo. Andiny fafito ambin'ny folo, ary tonga izy ka nitoro teny somafaly milaza fihavana tamin'ireo zay lavitra ary fihavana tamin'izay kaiky koa. Zany hoe io Yahosoa io zany no natonga ny jiosy sy ny jentilisa tafakambana, nisy zavatra nataony teo. Inona le nataony? Nandravany le didy folo, satria mazava be le andiny fadimy folo teo zay mbola zavaintsika amin'ny teny maro samihafa, zavaintsika amin'ny teny maro samihafa zany. Valiteny, inona ny antony natonga ny hoe nravana ny didy folo? Satria maninona? Voalohany indrindra ampikambana ny jiosy sy ny jentilisa Andriamanitra io noho ny amin'le teny hoe ho famonjeko hatrany amin'ny faran'ny tany, ikambana zany ny jentilisa sy ny jiosy ny dikan'izay. Isaia 42 avena indray le Isaia 42 vakitsika kely ndray mandeha. Isaia 42 eny andininy enina vakitsika amin'ny anaran'ny Yahosoa. Izao iavay efa niantso anao tamin'ny famarinana ary nitantana ny tananao aho ka hiaro anao dia nomenao fanekena ho an'ny olona ary ho fanazavana ny jentilisa. Ho fanekena ho an'ny olona mihitsy, io le fanekena vaovao le nivakina tany amin'arana voalohany tamin'ny fampianarana. Io fanekena vaovao io zany no nomena ny olona rehetra ary ho tonga hatrany amin'ny fanazavana ny jentilisa, zany hoe ny jentilisa zany sao de ho lasa mazava noho ny amin'izao tenin'Andriamanitra mandeha zao. Atoka fahazitsika tsara zany zay hoe tokantrano hoe misy fanekena ho an'ny olona ary fanazavana ny jentilisa, zany hoe tonga hatrany amin'ny faran'ny tany zany ity fanazavana ity. Mbola vakitsika kely le tenin'Andriamanitra zay hoe ho famonjeko hatrany amin'ny faran'ny tany, zany hoe vakitsika kely io zay somary kely mamadika baiboly kely io zay adia de mitatsika io. Isaia 49:6, Isaia 49:6 vakitsika kely indray zay Isaia 49:6 mbola iverina eo ihany tsika zany ilazana amintsika hoe tena misy famonjena hatrany amin'ny faran'ny tany. Isaia 49:6 vakitsika voninahitra dada Iavasy Yahosoa. Eno izy mbola zavatra kely foana raha tonga mpanompoka hananitra ny firenena Yakoba ianao sy ampodiny Israely sisa voaro, fa omeko fanazavana ny jentilisa koa ianao ary mba ho famonjeko hatrany amin'ny faran'ny tany. Tonga zany ny famonjena makany amin'ny jentilisa, fa tsy ho an'ny Israela irery fa ho tafakambana ny jiosy sy ny jentilisa araka ny tenin'Andriamanitra hoe
ho fanazavana ny jentilisa ary famonjeko hatrany afarantany ary ho fanekena ho an'ny olona rehetrarehetra. Tena zavatra mazava-be zany. Ny olana nefa ny antsika rehetra tokantrano dia misy didy mampisaraka ny jio sy ny jentilisa. Andaovaka antsika daholo ary ny didy mampisaraka ny jio sy ny jentilisa, tsy inona zany didy zany fa ny didy folo sy ny lalàna Mose izay tsy azo sarahana. Ny didy folo sy lalàna Mose izay tsy azo sarahana mihitsiny no mitondra ny fampisarana ny jio sy ny jentilisa io. Andaovaka antsika ary rano ravana izy fa raha vao tsy rava io na ianao jentilisa io raha tsy afaka mivavaka amin'ny Andriamanitra io fa vao mihainao mpanota mpandika lalàna dia mpanota dia vao tsy makany amin'ny farimy rehetra afy sy ny solofara. Andao antsika maka an'izay teny izay hoe naninona no nampisaraka ny jio sy ny jentilisa ny didy folo sy lalàna Mose. Vakitsika eo amin'ny bokin'ny Exodosy 4:7 ny voalohany indrindra dia manomboka andininy 1:10 antsika mamaky. Vakitsika ho voninahitra dada Eva sy Joshua. Ty ara ny didy folo sy lalàna Mose izay milaza fa tsy mahazo miaraka ny jio sy ny jentilisa. Ary ho lazaina amintsika koa fa rehefa nivakiana ara ny didy folo sy lalàna dia nirohana ny hafa-firenena. Vakitsika daholo zany. Tandremo izay andidiko an'io Exodosy 34:11-15. Ino rehefa roahako hiala eo anatrehanao ny Amorita, ny Kananita, ny Etita, ny Perizita sy ny Vita ary ny Jebosita. Koa mitandrema fandraona fanekena ampony eo amin'ny tany izay alenao ianao ka ho fandrika eo voanao izay io ary le teny io. Aza manao fanekena amponiny eo amin'ny tany. Ilay didy folo mena zanak'Israely zany dia misy teny ahon'izao anatin'io fanekena io hoe aza manao fifanarahana amponiny eo amin'ny tany. 7:20 fa raha vao ny altarany torotoro ny tsangam-bato sampany ary jinjao ny aserahany. Zany ilay hoe tena poteo mihitsy ny momba anazy. 7:20 fa tsy hankoky eo anatrehan'izay andriamanin-kafy ianao fa Iavà dia sary-piaro ianarany satria Andriamanitra sary-piaro izy. 5:20 fa andao ianao no fanekenina amponiny eo amin'ny tany. Tsy mahazo manao fanekena amponiny eo amin'ny tany, tsy mahazo manao fiarahana amponiny eo amin'ny tany. Mazava ho azy zany fa vokatra io teny io dia mamono hafa-firenena ny zanak'Israely. Zay le danger eo anatin'ilay didy folo zany zay. Fa andao ianao no fanekenina amponiny eo amin'ny tany ka hijangajangana araka ny Andriamanitra sy hamono zavatra atao fanatitra ho an'ny Andriamanina izy ka dia sainao ka inona amin'ny fanatitrany. Aza manao fifanekena eo amponiny eo amin'ny tany, so lasa manaonao foana. Ka na manaonao foana ianao na tsy manaonao foana, efa namoaka didy izy hoe aza manao fanekena eo amponiny eo amin'ny tany. Tsy mahazo manao fifanekena eo amponiny eo amin'ny tany. Zay, mitandrema fandraona fanekena amponiny eo amin'ny tany izay alenao ianao ka ho fandrika eo voanao zany. Efa didy mipetraka mihitsy io 2:20 io. Hoe tsy azo atao mihitsy ny zanak'Israely, ny Israelianina tsy mahazo mifanaraka amin'ny Amerikanina, na ny Frantsay na ny Anglisy, na ny Sinoa, na ny Afrikanina, voarara zany. Rehefa antsika mahita amin'izao antsika miteny izao mifanaraka tsara ny Amerikanina sy ny Frantsay sy ny Israelianina mifanohitra amin'ny didy folo anie zany. Zany ny proof fa tsisy manaraka an'io didy intsony ny olombelona eto ambony tany. Efa samy miaraka manetsaketsaka an'io ary zany ny proof fa tsy mety tsompy ty izao tontolo izao ty. Satria vao hitsakitsaka daholo ny teny rehetrarehetra io. Zay mahafinarinaritra ny olona ny tazominy rehefa tsy mahafinaritra anazy ialany. Fivavahana tsy mandeha amin'izy intsony. Fa ny anjaran'ny siadia dia mameronareo iverinao amin'ny hatsarana rehetrarehetra. Zay aloha ny voalohany zay. Fanaporofona faharoa azy. Noho ny amin'izay teny izay dia hididiana mihitsy ny zanak'Israely handringana ny hafa-firenena. Zany hoe raha teo akaiky ianao tamin'izany manao Amerikana na Frantsay na Anglisy na Sinoa Malagasy nivonoany zareo ianao. Vakitsika ary ny tenin'Andriamanitra ka amin'ny bokin'ny Deutéronomie 7. Deutéronomie 7 manomboka ny 1 ka hatramin'izay mahafinaritra antsika eo. Deutéronomie 7 1 sy ny 2. Zay 1 sy ny 2. Deutéronomie 7 1 ka hatramin'ny 2. Rehefa entiny avandriamanitra ianao ka tafiditra any amin'ny tany izay efa hidiranao olovany, ary firenena maro no voaroaka ny ala eo alohananao, dia ny Etita sy ny Girgasita sy ny Amorita sy ny Kanita sy ny Perizita sy ny Vita ary ny Jebosita dia firenena fito lehibe sy mahery ianao. Ary raha teo zany ianao Frantsay dia efa maty ianao, ary raha teo koa ianao Amerikana dia efa maty ianao, ary raha teo koa ianao Sinoa dia maty ianao, raha teo koa ny Afrikana ianao Afrikana maty koa ianao, ary raha teo ianao Japonais dia efa maty koa ianao,
fa saingy ianao tsisy teo tamin'izany fa zareo ny teo fa nyvonon'Andriamanitra daholo de noho nge de firenena fito zay lehibe sy mahery ianao ka rehefa voatolotsy avandriamanitra eo anylohanao ireny ka resinao a de aringany mihitsy izy tena aringany mihitsy voanohy dikan'izany aza manao fanekena aminy verandray mandeha le teny aza manao fanekena aminy na mamindra fo aminy aza mamindra fo aminy mihitsy ny ianao andininy fahatelo apitsika fahatelo ary aza mifanambady anak'aminy ny zanakao vavy tsy homena ho vadiny zanakao lahy ary ny zanavavy tsy ho vadiny ny zanakao lahy tatsika tsara am'izany fa tena tsy mahazo mifampiraraha mihafa firenena zay na te didy fosy lana mose tsy azo ekena mihitsy ny hafa firenena hifanambady na hiaraka amin'ny israelianina de atsika ny zao tsika miteny zao firy israelianina efa mivady amin'ny hafa firenena voahitsakitsaka io didin'Andriamanitra io dikan'izay rarina ho avy ny famononana olombelona rariny raha ho avy ny fanapitenana olombelona miomany ianao de toy izy atsika any le teny filimo zany parantèse kely nombeko nefa misy zava-doza am'ty tany ty fa mba tonga saina ianao de toy izy atsika am'izay ny teny hoe rehefa misy any zany fandrianana zany de tena misy ve ny tena fanesorana ny zanak'Israely marina ny faniliana an'ireo hafa firenena ireo de tena misy le izy raha vakitsika mihitsy ny hoe tena aringany mihitsy izy a misy bola boky kely zay vakitsika kely amin'ny bokyny Levitikos ary Levitikos toko faharoapolo no vakitsika kely amin'izay hoe andininy faharoa amby roapolo sy ny telo amby roapolo a ary ny efatra amby roapolo no vakitsika Levitikos 20:22 ka hatramin'ny 24 no vakitsika kely fa namafisana azy hoe tena mahakala hafa firenena io Andriamanitra io raha didy folo io ny resahanao io Andriamanitra io mihitsy no mahakala anao raha ho didy folo io ny resahanao Levitikos toko faharoapolo a zareo ange ny fankalana io Andriamanitra ny hafa firenena enono ange ty loko andininy faharoa amby roapolo izy teo 20:22 ka hatramin'ny 24 zany de vakitsika amin'ny anarany Ahosoa de meny daholo tsika rehetra ianao zay manaraka na vahiny ianao na malagasy na fa firenena maro samihafa na afrikana na frantsais na amerikana na anglisy ianao tsara ty fanazavana ity Levitikos 20:22 jusqu'à hatramin'ny 23 ary tandremo ny didiko rehetra sy ny fitsipika rehetra ka rao izy mba tsy andohanareo ny tany zay hitondrako anareo honenana mandoa zany io tany io raha mandika ny teny israelianina de io tanin'ny Israely io ary aza manaraka ny fanaony firenena zay foroahako eo anoloanareo fa nanao izany rehetra zany izy ka dia halako zay ny andiny fefatelo amby roapolo ihany ny farany 22 sy 23 raha io Andriamanitra io zany no resanao io dada Iava io Eloheny Israel de zao ny voalazany hoe halany ianao satria mpanao ratsy zava-misy zany ny tsy mpanao ratsy tamin'izany de ny israelianina rery ihany ka raha ianareo zay hafa firenena afrikana amerikana anglisy sinoa japonais no ny fanena tamin'Andriamanitra tamin'izany fotoana zany de efa naringany koa nareo halany nareo zy ny tenin'Andriamanitra ka ny zavatra hala zany nge ankalaina zany nge vonoina sy aringany zay na tonga ny bokyny Deutéronome hoe vonoa reo de aringany reo zay ny fanazavana voalohany ka noho izany inona ny toko tenenina amitsika ny am'izany sary rehetra zany donc jerevantsika ny pratikany io fa tena nyroany zanak'Israely marina nge ny ina moa ny Néhémia 13:3 vakitsika Néhémia toko fahatelo ambin'ny folo nge vakitsika ty teny ty amin'ny andininy fahatelo hoe rehefa nivakina koa lalàna Mose sy ny didy folo de nyroany zanak'Israely ny hafa firenena mandroaka hafa firenena io didy folo sy lalàna Mose io zany lalàna tena izy zany fa azotsika mahita tsara fa mizotsika miteny zao tsy misy an'izany tsony zay ny proof efa tena tezitra mihitsy io Andriamanitra io kefa tena tsy minana ny teniny rehefa tsisy mirahatsony izy koa fa tsy mivaky loha hamonanao izy nitika an'izay hamonanareo olombelona izy nitika an'izay zay ny neviny ambassadeur-ny Ahosoa ziady aha ety ambony tany hamonjy anao zay mandre ankehitriny tena tsy ndriko mihitsy ny teny hoe hamonjy anao zay mandre ary marimarina koa nasaina ny aino ahy ka maiza anao miainonao to nasaina ny aino ahy ianao anisan'lay hovonjeny ianao de aza miaraka amin'lay olo efa manolotra ny tena no faty makany amin'ny hero toy atsika ny teny ary Néhémia 13:3 ary rehefa reny olona ny lalàna
dia navahany hiala tamin'ny Israely ny olona hafa firenena rehetra. Zay navahany niala tamin'ny Israely ny olona hafa firenena rehetra. Izany hoe raha voavakiana zany ty didy folo ty sy lalàna Mose zay tsy misaraka dia mandroaka mihitsy ny zanak'Israely. Roany ianao ny lalànan'ny Israeliana mihitsy ny manao an'izay. Ka atahoana moa zany ny ampitambatra ny Jios sy ny jentilisa zany raha eo lalàna mandroaka hafa firenena io. Satria raha voavakiana ny didy folo sy lalàna Mose, zany hoe raha ampiarina ny didy folo sy lalàna Mose dia tsy maintsy mamono anao hafa firenena izy. Natao hafa firenena dia ny olona akoatran'ny Israeliana natao hafa firenena. Raha ny soatra masina ny resahana. Raha vo misoatra baiboly zany resahana dia natao hafa firenenao dia ny akoatran'ny Israeliana. Zany hoe ny frantsay, ny anglisy, ny afrikana, ny komoriana, ny malagasy, ny japonais, ny sinoa, ny vietnamiana, ny australiana, frantsay, niza zany dia hafa firenena daholo reny. Fa ny tsy hafa firenena kosa dia ny Israeliana satria izy ny tompon'le teny. Atahoana zany ny mampitambatra andreo satria raha vao mitazomina ny didy folo sy lalàna Mose dia mandroaka hafa firenena ny didy folo sy lalàna Mose. Voaroaka reo. Atahoana zany mampitambatra anazy. Iny le sary mieka antsika hoe jereo amin'izay nge le sary io le sary io. Raha vao vakiana zany ny didy folo io hitantsika io dia misaraka ny Jios sy ny jentilisa raha vao io didy folo io. Dia nataony Joshua zany novonoana le didy folo teto amin'ity hazo fijaliana ty napiakarina teto amin'ity hazo fijaliana ty le didy folo. Ty le didy folo nalefa teto napiakarina teto le didy folo dia nivonoana teto le didy folo dia nitambatra ny Jios sy ny jentilisa io ambany io. Raha tsy maty zany didy folo sy lalàna Mose io tsy afaka mitambatra ireo satria voasaka an'izay lalàna zay. Ka raha ho atambatra Joshua zany Jios sy ny jentilisa dia tsy maintsy vonoana ny didy folo sy lalàna Mose. Zay ny valin'le fanontaniana nomeko anareo teo hoe fa maninona ny ravahany io dia satria mampisaraka Jios sy ny jentilisa. Dao vakitsika raha ny ten'Andriamanitra amin'izay aventsika le boky ny Efesianina teo Efesianina 2:15 dia vakitsika amin'ny dika teny maromaro. Hitantsika mihitsy fa tena Sefer Torah io teneny Efesianina 2:15 loatra avy koa ny atao ina moa dikany teo Torah zany. Efesianina 2:15. Fa tao amin'ny nofony nandravan'ny fandrafiana dia ny lalàna nisy didy natao ho tandremana mba hanakambany antsika rotota ao amin'ny tena ny olom-baovao raika hanaovan'ny fihavanana. Zany hoe raha va tao amin'ny nofony Joshua zany ny didy folo sy lalàna Mose zay hoe nandravan'ny fandrafiana dia ndao zany dia vakitsika izy eo amin'ny bokyny Sefer Torah ny Jios. Ny atao hoe Sefer Torah dia bokyny lalàna na le bokyny Jios zany. Dia ny soratra masina soratandreo Jios Hebreo reo dia tsika moa manana tena marina dia voakatsika ato izy ty ilay baiboly Jios ty zany amin'ny teny Hebreo. Amin'ny teny anglisy moa dia zao ny titraty hoe the Aleph and Tau Mashiach means are for all mortals to repent and to fulfill. Zay moa zany solotrato dia tsika moa tsy dia maky an'izay fa le Efesianina 2:15 no vakitsika. Ity moa zany dia baiboly Hebreo le izy zany hoe itamasiah.com zany. Que Bible comme hébreu itamasiah.com zay zany izy. Zay zany ho an'ireo izay mamaky an'io fa meko an'ireo ny anaran'izy teo afeko indray mandeha. Tsy hitako intsony izy teo fa tsy mety mandeha. Que Bible itamasiah.com zay ny anaran'izy zany. Io jerevantsika ato ambany eto amin'izay zany le Efesianina 2:15 io jerevantsika ato satria baiboly Hebreo zany ty Efesianina izy moa zany ty Efesianina Sefer Efesim moa filazany azy ato amin'ny bokyny Sefer Efesim zany hoe Sefer Torah ihany zany moa sa bokyny lalàna ny dikan'izany fa teny nakany amin'ny Efesianina ny dikan'io teny io zany. Toko faharoa dia telesaritsika kely zanezisitsika kely
andiny fahadiambiny folo vaketsika hoe Efesiana 2:15 somary misy teny hébreu moa ato zany fa dia anjarantsika no mihaino fa ezako vakiana araka ny izy zany. Io zany le teny hébreu io hitatsika io ireo lavabe reo teny hébreu reo ito moa zany le toraty efa hito aketo ty fa aloha toizatsika am'izay le famakina ny teny zao de ny dikan'io teny hébreu zany ty ny fandikanana azy babatlo hayeba bibsaro et torah hamitsot vahaktrokot libro hatreo ihany de ampy atsika zay nafso etasnaim ladam etradash vayas shalom de nijerevantsika zany le teny eto hoe Efesiana 2:15 io Efesiana 2:15 io hoe babatlo hayeba bibsaro et torah zany tena resany eto ka ny Efesiana 2:15 de laza hoe rava lalàna ka torah le rava eto zany ka ny torah moa ny hoe lalàna Mose tsy ny didy folo na hoe ny didy folo sy lalàna Mose zany hoe ny ao anatin'ny baiboly hébreu de milaza mihitsy fa ny torah ny rava zany tsy misy idirany hoe ny fandrafiana ohatry zao ary fa ny torah mihitsy ny rava de vaketsika amin'ny teny anglisy ny izy Efesiana 2:15 Efesiana chapter 2 verse 15 voilà by abolishing in his flesh the hostility which is the law of commandment tena lalàna mihitsy ao anatin'ny commandement nefa atsika amilavo voany jerevantsika tao fampianara tao amin'ny numéro 1 fa tsy azo anao ampina tsy azo any esorana ny didy fosy lalàna Mose fa boky ray ny misy anio de tsy azo anao ampina tsy azo any esorana tsy misy an'izany hoe ty lalàna ty anasorana atao tsy azo atao zany tsisy atao hoe ity lalàna ty anampiana kely ao tsy azo atao an'izany io didy fosy lalàna Mose io fa tsy azo anao ampina io ka tsy azo any esorana ihany koa fa ny voalaza ato zany de hoe lalàna mihitsiny la loi de commandement mihitsiny no ny ravana hina zany raha tsy tena ny fotobeny mihitsiny de ny didy fosy lalàna Mose zay natonga ny tena Andriamanitra voalaza mihitsiny ato araka ny voalaza aty hoe torat et torat zany hoe torah mihitsy no rava araka ny Efesiana 2:15 lova aketsika eo fa Efesiana 2:15 misy an'io so nareo miteny hoe hafa io Efesiana 2:15 io doka vakiko ny ato ambony ato hoe boky ny Efesien ato so nareo miteny hoe tsy izy io sefer Efesim Efesiana chapter 2 sefer Efesim chapter 2 de hiditra am'izay tsika tika hatramin'ny verse 15 voilà ozany hoe ohatran'ny sady teny gasy ny teny frantsay ny teny anglisy ny ataonao tsy mampanino zany fa mampianatra kely zay adia de zay aizanao anazy ny tena important io izy io babatlo hayeba bibsaro et torat voilà io izy io lay torah mihitsy ny zany rava ny dikan'izao raha ny ten'Andriamanitra ny jerevana no zany lazaina amitsika rehetrarehetra pahabe maso fa tena rava ny torah fa raha tsy rava io de tsy afaka mitambatra ny jios sy ny jentilisa voilà lao atsika ary hijeryn'ny sary am'izay zany avetsika am'izay le tableau teo le misy an'lay saritsika zany raha vo tsy rava zany ny didy fosy lalàna Mose de tsy tafaraka ny jios sy ny jentilisa de ataotsika zany ny sary gometsika aloha hiala tany de fetsika le mandeha zany ny sary zany am'izao tsika miteny zao asa misy kisarisary ndray mivoaka ry teknisianina zao atsika reo amafandrizy de fetsika ny sary zany voalohany zany jios sy ny jentilisa ataotsika sary raha mbola tsy tonga zany ity zany ny jios ty matavy be ataotsika zany izy io zany ny jios ty juif zany io de tia ny jentilisa ataotsika mangamanga ty zany izy ty zany jentilisa
gentilis, gentil. De ny ady reo a de ny didy folo mihitsy ny nampiady any zareo. Ty ny didy folo ty le ataontsika somary mazavazava le izy. Voilà. Ty ny didy folo Tia ny didy folo a no nampiady anazy. Tia du commandement didy 10. Ten commandement izy amin'ny anglisy zany. Io a no nampiady ny jios sy ny gentilis, zany hoe ny relation entre juif sy ny gentilis zany tamin'ny fotoana io a tena kopy tanteraka. Kopy tanteraka. Zay ny dikan'io. Relation tatso zany a, zany hoe ny fifandraisan'ny jios sy ny gentilis zany a tena barazy be mihitsiny. Barazy mihitsiny. Raha de tena ataontsika matavitavy. Tany de tena hoe tapaka mihitsy zany iny. Tapaka mihitsiny. Coupé. Coupé noho ny amin'ny didy folo a tsy mifandray mihitsy ny jios sy ny gentilis. Sary voalohany. Ty zany première schéma zany ty a. Ataontsika hoe numéro 1 a. Ty zany numéro 1 ty. Numéro 1 io a ny ady ny jios sy ny gentilis. Numéro 2 ndray ahoana ny sary. Numéro 2 ndray ny sary ohatra ny ahoana ny sary. Indray nitrangatranga tamin'ny numéro 2 ny vonoany eo soato eo ambony azy fijaliana nina moa ny didy folo sy lana mose. Petraka am'izay zany ny azy fijaliana eto a. Ty ny azy fijaliana. Lasa de ny antona teo Yahosoa zany. Tsy hitaontsika hoe ty Yahosoa ty. Ny antona teo Yahosoa. Ty Yahosoa ny antona teo a. Io Yahosoa ny antona teo zany io menamena kely io. Ty na teo hoe Yahosoa. Ary Yahosoa ny nandravan'io fa tsy Jesosy zany. Jesosy zany tsy nandravan'io zany. Sady tsy mahay an'izany izy. Yahosoa ny nandravan'io a. De rava teto ny didy folo sy lana Mose. Fotika teo le ty maromaron ty zany nifantsika teo. Ataoko kely izy. Ty zany didy folo sy lana Mose ty a. Iny soratra iny a. De ny vonoany Yahosoa teo a. Ataontsika croix menamena. Ataontsika croix menamena mihitsy izy a. De rehefa ny vonoana zany ty didy folo sy lana Mose ty. De nitambatra an'izay ny tiako atongavana eto a. Ny fandray tanana ny jios sy ny gentilis. Zay ataontsika sarisary farany eto a. Ty am'izay ra ny jios a. Fa ny fandray tanana. Ty ny jios a. Fa ny fandray tanana tamin'ny gentilis moa zay mangamanga tanora no ratsika anazy. Fandray tanana tamin'ny gentilis. Ty juif, ty gitel, gentil zany dikan'io. Gentil dia ato kosa ny juif. Ty juif. De ny fandray tanana zareo ataontsika misy anina fo mavo be mafandray tanana anazy a. Noho ny fifankatiavana zareo a. De ny fandray tanana izy roa. Io ny tanana fanifandray. De sitsika tsoratra hoe ok. Tika le ok zany de ny fandray tanana zareo a. Saraka tsara ny sary. Zay. Zany hoe vokatsy le didy folo rava. De ny fandray tanana ny jios sy ny gentilis. Io le hoe Efesianina 2:15. De ny vakitsika teo Efesianina 2:15. Io zany ny sary omenantsika hoe raha tsy teo zany ny Yahosoa nandrava ny didy folo sy lana Mose a. De tsy nitambatra ny jios sy ny gentilis. Zay na tonga ny ten'Andriamanitra ny Hébreux 7:15 ihany koa hoe manina moa 7:19-20 hoe rava ny didy folo sy lana Mose. Donc vakatsika zay ten'Andriamanitra zay Hébreux 7 amin'ny teny frantsay. Hébreux 7 Hébreux 7 19. Hébreux 7:19. Car la loi n'a rien amené la perfection et introduction d'une meilleure expérience par laquelle nous nous approchons de Dieu. Zay. Andininy faha 18. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure
à cause de son impuissance et de son inutilité, ny ordonnance antérieure dia abolie. Mazava be io a zany hoe la loi de Moshe est abolie. Zay ny dikan'io zany atsika zay tsy maraka tsara le teny a. La loi de Moshe est abolie, les 10 commandements sont abolis. Voilà Hébreux 7:18. Car cette loi n'a rien amené à la perfection. Satria ny ordonnance antérieure ny zanak'Israely a le lalàna tany aloha tany a dia nididy fosy lalàna Moshe. Io mihitsy zany le rava. Satria maninona tsy mitondra nakany amin'ny fahatanterahana. La loi n'a rien amené à la perfection. Voilà. Zay ny antony hoe rava nididy fosy lalàna Moshe satria tsy nitondra ninina io. Tenin'Andriamanitra anankiroa be zao manambara fa tena rava izy a, io nivakitsika teo izay. Zay moa zany ny fanazavana. Dia ozy nareo hoe misy olona miteny hoe ny famorana no nampiady ny Jiosy ny Jentilisa, valy ny diso. Zao no mahadiso anazy satria tamin'ny androny iza moa, tamin'ny androny anina dia niara sakafo ny Jiosy ny Jentilisa. Any amin'ny Genesis toko fahafilo moa izy iny, dasy kely jerevako kely Genesis a. Somary jerevana kely zay ten'Andriamanitra zay a. Iza moa mahita an'izay nge. Atikatra amin'ny Genesis 24 izy iny, dasy kely jerevantsika. Dia nanao fanasana. Genesis toko fahenina amby roapolo avakitsika manomboka amin'ny andininy fahavalo a. Dia toizatsika fahavalo sy ny fahasivy a, dia toizatsika ary amin'ny andininy 26 a ka hatramin'ny 30. Genesis a fizy teo 8 ka hatramin'ny 9. Zay Genesis 8-9 dia 26 ka hatramin'ny 30. Noke vakitsika an'izay teny zay hoe tsy nampiady ny Jiosy ny Jentilisa zany ny famorana. Ka raha misy miteny fa le fiasana 2:15 io dia resaka famorana atao a, valy ny diso zany. Tena zavatra tena famonoana olona zany ary tena resaka lainga mihitsy zany a, tena famitana. Genesis 26 izy teo a, 26 a dia manomboka amin'ny andininy fahafilo izy teo a, 6 ka hatramin'ny 8 ny vakitsika. Zay aloha ny voalohany. Ary Genesis 26 a 6 ka hatramin'ny 8 izay hitantsika eo zany. Ary Isaka dia nitoetra tao Gerara, ary ny lehilahy tompon-tany nanontany ny amin'ny vadiny ary izy anabavika izy. Aiza moa izany? Dia ny fahavalo. Fanatahotra ny laza hoe vadiko izy fandao hoy izy hamono any lehilahy tompon-tany no Rebeka satria tsara tarehy loatra Rebeka. Ka rehefa nitoetra ela teo izy dia nitsirika teo am-baravarankely Abimeleka mpanjakan'ny Filistina ka nahita fa indro Isaka nisangy tamin'ny Rebeka vadiny. Zany Abimeleka zany hitantsika eto fa mpanjakan'ny Filistina io mivandravandra be io. Zany hoe manana ny toerana misy azy fa mpanjaka. Dia na zavatra nitranga ary amin'ny andininy fahenina amby roapolo arivo vakitsika indray a, fa niara nanao fifanekena fiarana misakafo tamin'ny iza moa andiny fahavalo amby roapolo mivaketsika fa sy amby roapolo. Ary izy ireo Genesis 26-28 ka hatramin'ny 29. Efa hitanay marimarina kokoa fa momba anao Iavà, i Abimeleka io no miteny a. Ka dia hoy izahay, aoka samy anao fianiany isika dia izay sy anao, ary aoka izay anao fanekena aminao, fa tsy anisy andiny fa sy amby roapolo, fa tsy anisy ratsy anay ianao dia tahaka ny tsy nanendrenao akory sy tahaka ny tsy nanaovana na inona taminao afa tsy nisoa ihany, fa efa nampandehanay soa aman-tsara ianao fa ianao ankehitriny efa nitahiny Iavà. Andiny fahatelopolo dia nanao fanasana ho azy Isaka ka dia ninana sy nisotro izy. Eto zany Isaka sy Abimeleka dia efa niara-ninana sy nisotro nefany Isaka dia mifora, i Abimeleka tsy mifora. Ka raha miteny nareo hoe ny famorana no nampisaraka, Isaka efa mifora satria zanaky Abrahama izy, nefany niara-sakafo tamin'ny Abimeleka zay Filistina zay ama-firenena. Mazava zany ny valiteny fa tsy nampiady na nampifandrafy ny famorana. Ary raha dia diso zany zay hevitra zay fa ny nampiady ary nampifandrafy dia didy fosy lana Mose voaporofo tsara zany.
fa raha resaka famorana nresanao a miaraka tsara nge Abimeleka sy Isaka io niara sakafo a nefany a Isaka de mifora ary i Abimeleka tsy mifora ka raha nampiady ny famorana de tokony tsy niaraka izy roa lahy nefa nary izy eto milaza hoe ary de nanao fanasana ho azy Isaka de ninona sy nisotro izy ary nanao fifanekena zay mihitsy le voalaza eto ambony ato hoe hanao fanekena aminao de natao moa le izy ao amin'ny andiny fa 7 hoe araoko zay anao fanekena aminao de zay de rehefa vita le fanekena de nanao firamo-sakafo zareo ro fa tsy nampiady ny ino moa ny famorana ary raha misy miteny hoe any ady zareo satria tsy mifampiditra trano ka izay le lalàna Mose le resako taminareo hoe aringany reo de zay le mahatonga tsy mifampiditra trano lalàna Mose no natonga an'izany zay le hoe ka izany le misy an'le hoe Cornelio de hoe tsy mahazo mifampiditra trano de zay no mahatonga anazy ny saraka tsy nifandray lalàna Mose zany zay ny fanaporofonina fa tena lalàna Mose no nampiady zay zany nivaly ny fanontaniana rehetra zay ilanareo a ary voaporofo eto tsara mihitsy fa tena rava ny didifolo zany ndao atsika maky ny fanazavany ihany koa anankiray a misy tenin'Andriamanitra ozy izy ny olona hoe mahafoana lalàna amin'ny finoana ve hotsika sa de hoe sanatria zany ka hoana zany ho ravan'le didifolo sy lalàna Mose nefa hoe mahafoana lalàna amin'ny finoana ve tsika de hoe sanatria zany fa vao mihay mampiorina azy tsika izany teny zany de tsy midika akory fa hoe foana lalàna hoe raha mihitsy ny finoana de rava ny didifolo tsy izay mihitsy ny izy fa ny fisian'le didifolo mahafaty mihitsiny a no mampiorina n'lay Yahosoa izay inona satria Yahosoa lay inona ka rehefa mahafaty le didifolo ina mahatonga anazy mahafaty satria tsisy mahatandrina an'io azay no namonoana Yahosoa anazy moa mampiady any Jiosy ny Jantilisa de ny vonoan'Andriamanitra zay moa ny tena atao namonoana anazy ka rehefa ohatra n'izany ka ohatra ny ten'Andriamanitra hoe tsy mahafoana lalàna fonina le ao Israel na tsy foana fa ny fon'ny Yahosoa mipetraka aty amin'ny Yahosoa ty foana ngeny izy ao amin'ny Yahosoa ny foana ny didifolo sy lalàna Mose fa ny ao Israel mipetraka foana izy dao ndray ataontsika sary lay zay sary zay teny zay aloha de hitanareo tsara ny fanazavana azy hoe moa ve foana lalàna noho ny amin'ny finoana didifolo sy lalàna Mose zany de valiny de zao metsika ndray ny sary ty Israel ataontsika sary eto ty Israel zany ty Israel no sary boribory dao zany nareo ny an-trano ao no mihaino radio de io Israel ao anatin'io Israel io ny didifolo efa mipetraka ao anatin'io ary tsy za akory nanalany io tao mbola ao io mandrak'androany eny zareo ao didifolo io fa rehefa hiaraka amin'ny Yahosoa ianao vao mialamy io zay ny teneniko taminao kosa zay ty ny didifolo ty na le 10 commandement de ty Yahosoa ty kosa ny Yahosoa ty zany aty amin'ny lanitry Yahosoa aty amin'ny le ciel des cieux hoe lanitry Yahosoa raha ny olona raha ohatra zany misy olona ty zany le jitel zany ty zany le jitel ty de amonjy ny tenany na jiosy ty zao ny jitel zany rehefa te vonjena de tsy maka ty Israel izy ko hitandrana didifolo non tany de vonoatsika iny tsy mety satria tsy natokanao anao iny vonony ty fa izy kosa zany rehefa te vonjena de makany amin'ny lanitra makany amin'ny Yahosoa izy de iny lalana zany maka ty izy zay ary raha jiosy koa de ohatr'izay koa ny jiosy sady atao keto misary ty indray ny jiosy ty raha ny jiosy koa ny te vonjena ity izy ty de tsy mitandrina didifolo koa izy non tsy maka ty mihitsiny izy zany tsy makany amin'ny fitandremana didifolo izy vonotsika amin'ty baraingy menamena ty barazy menamena ty mihitsiny non tsy makany izy fa maka ty amin'ny Yahosoa izy no mety zay ka de makany amin'ny Yahosoa izy makany amin'ny lanitra iny hoe lalàna ny Yahosoa no arahany LY no arahany lalàna ny Yahosoa de ozy le fantena hoe moa mahafoana ny lalàna amin'ny finoana ve tsika de hoe sanatria zany fa mampiorina azy tsara tsika ina mahatonga an'izany ka le didifolo nge le mahafaty ny tenako anao teo raha jentilisa ny resany mamono jentilisa io mahatonga ny jentilisa totafaraka amin'Andriamanitra fa hoe vonoiny jentilisa ka zavatra mamono anao ve no andeha ho arahanao de nohony amin'le didifolo mamono mihitsiny natonga n'Andriamanitra hoe tsy foanana io fa velao io ao
fa vao me ampiorenina tsara fa mamono ka noho ny amizy mamono a de asiana ny sauveur ety mpamonjy Yahosoa ka ndana makany amin'ny Yahosoa daholo nareo. Zany hoe Yahosoa zany le mitovy amin'ny sarin'ny pompier hoe mirehitra ny trano a misy danger a de ndana tsy pompier de ndana manatona pompier de avotry nareo ka rehefa tsy mety manatona pompier anao de maty eo anao sady may ny tranonao satria le pompier le mitondra le sady mitoraka an'le rano izy a no mandefa le tohatra hamonjy anao a de anjaranao misaoty mamonjy an'le tohatra tsy haiko nazonareo tsy azonareo. De zay ny tenin'Andriamanitra hoe tsy mahafoana ina dikan'le tsy mahafoana mandraka androany tsisy nanafoana an'io a ao Israely io de mbola ao foana mandraka androany asiko ny tsipikely tsy foana mihitsy ny eo Israely na misy ary Yahosoa zay inona tsy mahafoanany noho ny amin'ny fonan'ny Yahosoa de tsy foana ny didi folo satria maninona lasa tsy mitombona koa nge ny fisiany Yahosoa raha mahavelona ny didi folo e atao inona ara moa zany ny ohatra atao inona ny pompier raha ohatra ka tsy mirehitra ny trano tsy ilaina nge ny pompier fa matoa ilaina ny pompier misy trano mirehitra ao de misy olona tokony avotanao ivoaka tao a de ilaina ny pompier mandefa tohatra sy mitifitra amin'ny rano de ohatran'izay koa tsy ilaina mihitsy ny Yahosoa raha ohatra ka tsy maty ny olona amin'io didi folo io ka raha vao ohatrany hoe tsy mahafaty ny didi folo de tsy misy lavana ny Yahosoa kanefa hitantsika fa tena maty mihitsy ny jentilisa hatratr'io didi folo e ary tsy afaka mitambatra ny jios ny jentilisa ka noho ny amizy mamono jentilisa zay a de zay le hoe tsy foanana mihitsy io didi folo io fa noho ny amin'io didi folo io mihitsy ny antony natongavany Yahosoa hamonjy an'le olona hiala amin'le didi folo satria raha mipetraka ny didi folo a de miady ny jios ny jentilisa noho izany a tsy mety mihitsy ny anafoahana ny didi folo ao Israel fa raha zany de tsy mitombona ny eo amin'ny Yahosoa tsy mitombona ny fisiany Yahosoa fa ny ao amin'ny Yahosoa tsy misy didi folo zay noho izy zay de averiko tsara ny teniko hoe moa mahafoana ny didi folo ve ny fonan'ny Yahosoa de hoe sanatria zany ny antony sanatria de zao hoe tsy foanina mihitsy ny didi folo ao Israel satria io le mamono a ka rehefa te andositra anao tsy ho faty de ndana manaton'ny Yahosoa fa raha tsy mahafaty eo a de tsisy tokony anatonana ny Yahosoa fa noho ny amizy mahafaty a de ndana manatona ny Yahosoa de zay le hoe raha ataon'ny Yahosoa ndray tsy misy tokony andehanao amin'ny Yahosoa raha ohatra ka tsy mahafaty ny didi folo afatitsika ndray izy fa matoa anao manatona ny Yahosoa misy mamono anao any ina le mamono anao a ny didi folo sy lana Mose noho zany manatona ny Yahosoa noho zany a ilaina ny didi folo a ilaina Yahosoa noho zany ilaina Yahosoa ilaina ny didi folo ny didi folo a izy any amin'ny Israel nolaina mipetraka rehefa teo vonjeny aza manatona an'iny Yahosoa kosa ny ilaina amonjy ny olona andositra an'le didi folo manatona ny Yahosoa ny amin'ny lanitra lanitra zay ny valin'le hoe tsy mahafoana ny didi folo ny fonan'ny Yahosoa fa vao me mampiorina tsara satria maninona io no milaza fa misy mamono anao ao a de ny didi folo ka andana mandositra any amin'ny Yahosoa ny dikan'izay e zany ny valy iny de matoky favarentsika etra ny tokantrano a ny famarinany teny de andratsika itsika hiditra amin'ny araka ny tenin'Andriamanitra izy tonga andrava ary tsy anafoana ny amin'ny lalàna sy ny maro samihafa le Matthieu 5:17-18 ndray io hoe tsy tonga andrava fanatanteraka ny dikan'izay teny zay de zao mbola vetsika indray le sary io zao ny sary a ny didi folo sy lana Mose de napetraka ao Israel io tsy ny ravana fa ato amin'ny Yahosoa tsy misy didi folo sy lana Mose ato zany ny interdio ataotsika ato zany ny sary ato amin'ny Yahosoa tsy misy didi folo sy lana Mose zay apetraka tsara ato zany ty zany le didi folo sy lana Mose ataoko sary aty a de io ny foana ato amin'ny Yahosoa satria io le mahafaty de io zany tsy ato amin'ny Yahosoa tsy misy an'io mihitsy ny ato io izy io ty le didi folo a maty izy ato maty eo amin'ny Yahosoa io le nyvonoto amin'ny fijaliana zao le sary zany zao ato amin'ny Yahosoa tsy misy didi folo sy lana Mose fa ny didi folo sy lana Mose de mbola mipetraka tsara ao Israel mandrakitsika zao miteny zao nefa nitsakitsahany ohatra fa nitsakitsahany a manao fifanekena amin'ny Israeliana manao fifanekena amin'ny Amerikana io fa nitsakitsahana lalàna zany mendrika mihitsy ny fandorana an'izao tontolo zao ny nitsakitsahana amin'ny tranga ao amin'ny Yahosoa no tsy misy didi folo any amin'ny lanitrylanitra tsy misy didi folo zay le famarinana zay a ho an'izay rehetra mametraka fanontaniana raha misy moa tsy mazava de mbola afaka manitsinitsy ny teniko eny ihany nareo amin'ny fanontaniana mbola apetraka nareo ohatra ka misy a fa iza le momba an'izay araka zay le hoe tsy tonga andravana ny lalàna ao fanatanteraka tsy ho foana koa ny amatio
le hoe ny anatanteraka de le teny milaza azy a ao amin'ny lalàna sy ny mpaminany fakitsika kely ty ao amin'ny bokin'ny lioka toko fefatra amby roapolo ty le ho tanterahany ty fa tsy hoe anatanteraka ny didy folo izy fa ny teny milaza azy a ao amin'ny lalàna sy ny mpaminany lioka toko fefatra amby roapolo a aloha vakiko kely le teny ato fa andiny fa 43 44 namana izay lioka 24 lioka 24 44 ity le tsy maintsy ho tanterahana eo izy taminy izao ny teniko izay nolazaiko taminareo fony mbola atao aminareo ao fa tsy maintsy ho tanteraka zay rehetra nano ratana teo amin'ny lalàna Mose sy ny mpaminany ary ny salama ny ho tanterahany Ôsoa zany a de le teny milaza azy teo amin'ny lalàna Mose tahaka ny hoe tsisy tapahana ny taolao sy ny mpaminany za zany teraka ao antsika reny le hoe teraka ao Betlehema manjoty izy reny le izy ary ny salama ary ao amin'ny salama le hoe ary ny akanjoko de nanaovana filokana ka de zay nanaovana filokana ny akanjony zany zay le teny milaza anazy a ao amin'ny lalàna Mose raha ao amin'ny lalàna Mose moa de nivoaka tao koa ny anarany zay taony ny voanarany hoe Yahosoa avy eo amin'ny lalàna Mose ao ny teny milaza azy zany hoe le teny milaza azy a de nivoan'ny anarany ao amin'ny lalàna ary hoe tsisy tapahana ny taolany ao amin'ny mpaminany le hoe naterahany sy ny momba azy hoe Betlehema ny Joty izy ny teraka sy ny maro samihafa ary hoe nisy feo tao rama raely ny tomaniny zanany reny ary ny salama le hoe nanaovany filokana ny akanjo ohatra telo reo nomeko atsika fa be deaibe le izy reo le teny ny tanterahany fa tsy kony hoe nanatanteraka ny didy folo izy tsy misy an'zany tsy misy Ôsoa nanatanteraka ny didy folo zany le zanak'Andriamanitra tsy misy zany fa ny teny milaza azy amreo lay mitantarany momba anazy hoe tonga ao amin'ny ronam-boky anao ny sitraponao Andriamanitra reny le tanterahany reny araka ny bokin'ny salama hoe ony hoe zao niteraka anao androany de iny Ôsoa le teraka reny ny teny milaza azy amin'ny salama reny a reny ny tanterahany hoe nateraka ny Virjiny izy a izy tonga io reny teny reny no tanterahany fa tsy kony hoe natanteraka ny didy folo izy izy mihitsy ny arana nitsakitsaka ny didy folo tamin'ny andro sabatany ro vakitsika ny tenin'Andriamanitra hoe tamin'ny andro sabata ngizy no nanasitrana le lehilahy marary ny parenisisy raha vakitsika ny bokin'ny aiza moa bokin'ny Isaia Jaona zafady indrindra Jaona toko fadimy de raha tsika mahita eto hoe nitsakitsany Ôsoa nge ny sabaty ary hatrany amin'ny dada iavarana nitsakitsaka an'io koa Jaona toko fadimy de vakitsika manomboka ny andinin'ny fito ambin'ny folo loloha vakitsika amin'ny andinin'ny fahavalo fahavalo ano sabaty Jaona toko fadimy andinin'ny fahavalo sy ny fahasivy io hitatsika eto mihitsy ny hoe io Ôsoa le zanak'Andriamanitra maro antony soatra masina inge ka nanitsakitsaka ny sabaty ary nabataita olona tamin'ny andro sabata ntika zay Jaona toko fadimy andiny fahavalo hoy Ôsoa taminy mitsangana eto ny fandrianao ka mandehana ary niaraka tamin'izay de sitrana lehilahy ka nitondra ny fandriany de lasa nandeha izy ary sabata asany andro zany ny bata entina tamin'ny andro sabata zay fady indrindra ity lehilahy ty ary Ôsoa ny nampibata anazy zany hoe naniraka olona nanonao foana Ôsoa raha am'zany hevitra zany ohatra ka nitambina sabata izy nefany zany nobidika fa tsy mitandina sabata izy tsy ao anatin'le fanakena didy folo izy nidikan'zay ary mbola mafitsika indray ny reny fito ambin'ny folo ary fa tena izy sy ny dadany mihitsy no miasa ao anatin'io fanaovana sabata io eny hoe nge Jaona 5:17 fa Ôsoa namaly azy io hoe ny raiko miasa mandraka ankehitriny ary za koa miasa zay eto zany ny tena marina ny ten'Andriamanitra de miteny mihitsy ny hoe dada iavasy Ôsoa de miasa amin'ny andro sabata mazava be io teny io satria tamin'ny andro sabata no nanasitrany an'le lehilahy ary hita marina fa tena tsy mitandrina sabata izy eo dikan'zay mahitsy be le teny tsy hoe nivana zany sabata aiza koa misy didy miteny azy vana io nga tsy hainao le teny hoe tsy azo anapina tsy azo any esorana tsy misy fahefana mazo mamana io zany na le zanak'Andriamanitra le niteny voinamina reo teny hoe toko sy andininy Matthieu 5:18 hoe tsy misy ho foana koa ny amin'ny lalàna na literne teny tsoratra ray azy zany hoe tsy azo foanana mihitsy io zany zay no tonga namiteny hoe any Israela ihany ny azo apetraka fa ny ao amin'ny Ôsoa kosa io ny rava le izy satria maninona rehefa tanteraka de rava le izy zandreo vaketsika hoe tena rava ve io satria tanteraka mahazava be fa tena rava mihitsy ny izy do vaketsika hoe Matthieu 5:18
Matthieu 5:18 ny manam-poroa fa tena rava mihitsiny izy. Ity teny ty nge vao mainka tena raha zany nareo tsy mamaky an'ity fa mamatsonareo nge ty teny ty e. Matthieu 5:18 zao: lazaiko aminareo marina de marina tokoa, mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany de tsisy ho foana akory ny amin'ny lalàna na de mitera raiza na tendry tsotra raiza mandra-patanteraka izy rehetra. De io zavaiko hoe tsy foana mihitsy lalàna ny Mosesy sy ny didi folo fa mipetraka tsara ao Israela mihitsy izy manraka androany. Ary natokana ho an'ny Israely izy ary tandremany Israely anina manraka androany. Ary any Israel fa tsy azo letena te Madagasikara na ny France na ny Angleterre satria didy de hoe ao Israel ihany io. Ka rainao moa zany miady hevitra ny amin'izany de efa tsy mety nge satria tsy natokanao anao ka hidivanao. Zay le vary teny. Fa ny teny koa zany izy hoe tsy ho foana akory io mandra-patanteraka izy rehetra. Zany hoe rehefa tanteraka kosany de foana. Rehefa tanteraka de foana. Ka ny fitiavana ny fatanteran'ny lalàna. Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao izy Joshua. Nge avake tsiny any amin'ny Jaune 4:15 angambany izy iny hoe tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao. Nge jerevantsika kely somary jiavetsika jerevana kely a. Jaune 15:13 no vakitsika zany ao anatin'ny baibolinareo. Jaune 15:13 hoe tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao de mamonjy ny sakaizany. Zay mamonjy ny sakaizany zany. Jaune 15:13 zao mbola nysoatra masina zany. Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao de ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Ka Jehosafat tena nanolotra ny ainy hamonjy ny mpanota mihitsy ny aza fa tsy de sakaizany tsony. Mety mahavita mamonjy ny olona ihany ny olona anankiray namany fa tsy misy olona mahavita mamonjy mpanota zany mpanao ratsy. Ary tsy possible zany. Nefa io zanak'Andriamanitra io tena namonjy olona mpanao ratsy. Zany ny tena manana fitiavana zany. Ka raha vao Jehosafat manana fitiavana de foana zany lalàna dikan'izay eo aminazy. Romanina toko fahandratra zay Romanina 4 izy ngamba. Romanina 13 Romanina 13 firy. Koa de ny fitiavana no fahateran'ny lalàna. Romanina 15:13 angambany izy ity Romanina 13:10 io vakitsiny re. Romanina 13:10 ko Jehosafat nanale fitiavana de foana zany izy noho amin'ny Jehosafat re olona ka de mampahiranareo fa tena zay izy io foana le izy. Romanina ho andreo tena tsy foana zany io foana le izy rehefa tanteraka. Jehosafat natanteraka an'le fitiavana vakio tsara ty. Ny fitiavana tsy Romanina 13:10 ny fitiavana tsy manisy ratsy ny namana koa ny di fitiavana ny fatanteran'ny lalàna. Ka rehefa tanteraka zany le fitiavana rehefa tanteraka ny lalàna zay hoe satria mandra-patanteraka izy rehetra. Zany hoe ny fanatanterana lalàna zany de fitiavana. Ka rehefa nitanteran'ny Jehosafat le fitiavana tamizy niadina teo amin'ny hazo fijaliana namoy ny ainony aminao de foana ny didi folo satria tanteraka amin'izay izy ny dikan'izay. Ny fitiavana ny fatanteran'ny lalàna. Ny limitin'le hoe mandra-patanteraka izy rehetra zany hoe tsisy foana akory ny lalàna sy ny didi folo mandra-patanteraka izy rehetra. Zany hoe rehefa tanteraka kosa izy zany foana. Ka tsy nisy natanteraka an'io raha tsy tao amin'ny Jehosafat satria tam'le fitiavana ny fitiavana ny fatanteran'ny lalàna ka Jehosafat navita nanolotra ny ainy hamonjy ny olona. De Jehosafat zany no tena tompon'ny fitiavana ka rehefa tonga Jehosafat maty teo amin'ny fijaliana ino no tena fatanterana lalàna de foana ny didi folo ny dikan'izay noho ny amin'ny ataon'ny Jehosafat rava automatika izy. Zany vary tena menanao rava ny didi folo tena rava akoatran'izay efa fanazavana menanao teo. Ka mbola ny fanteny mbola misy foana ny amaliko anazy satria be dehibe le zatra le masina sy tsara ny didy ka ahoana no hoe ny ravana de tsotra kely masina sy tsara ny didy fa any Israel. Ka raha masina sy tsara ny didy tsy midiko hoe tsy azo ravana. Ko ny sabata angamba moa tsy masina koa fa ravana izy mitsahany Jehosafat le sabata. Fa ny tena marina zany ny dikany ateo hoe ny ravana de tsy mipetraka amin'iny intsony zay ny dikan'izay. Ino mantsy ohatrany hoe lalam-panorenana na hoe constitution natokana ho an'ny Jiosy iny. Ka rehefa natokana ho an'ny Jiosy iny de tsy idiranao malagasy. Ka nametraka constitution voalohany Andriamanitra de ny didi fosilana Mose. Nametraka constitution faharoa indray Andriamanitra
Elohim Elohim de Yahoshua miaraka amin'ny lalàna tsy ny didiny Yahoshua. De anjaranao zany misafidy hipetraka amin'ny constitution tao aloha ianao zany constitution vaovao amin'ny Yahoshua. Fa zao no nataon'Andriamanitra noravany le constitution taloha mametra ny an'le vaovao. Ny olombelona zao manao référendum rehefa hiala amin'ny le constitution voalohany ao de manao référendum mahitsynao amin'ny constitution faharoa. Ka rehefa tamapetraka constitution faharoa de rava ny constitution voalohany tsy mandeha tsony iny. Ohatry zany io. Ny constitution voalohany de ndidy fosy lana Mosè. Ametraka ny constitution faharoa Andriamanitra de tsy maintsy ravany io vao mipetraka ty constitution faharoa ty. Satria ny mitondra le constitution faharoa de Yahoshua miaraka amin'ny lalànan'ny Yahoshua. Ka mba ahafahan'le constitution faharoa mipetraka de tsy maintsy ravana ny constitution voalohany. Ary ny nandrava azy de Yahoshua ihany. Ary nisy motif izy mahatonga ravany io. Efa nazavaiko teo le motif hoe zao ny antony nandravana azy. Ka tsy le koa le masina sy tsara no nyravana fa le constitution mihitsy no nyravana tsy mipetraka tsony iny a le soron'Andriamanitra iny ravan'Andriamanitra iny a ko ny adalan'le jiosy mbola mitazona iny inge tena rava e. Zareo no te hipetraka ao anatin'io fa Yahoshua fa namonjy izy tsy te hiditra tena marina. Ohatriny teny Andriamanitra hoe tandremo ny didy. Ty indray de miresaka any amin'le olona Israelianina samy Israelianina. Hoe tandremo ny didy ka samy Israelianina no miresaka reo. Raha nanontany zany le Israelianina hoe ahoana ny azoko ahoana ny ataoko ny azoko fiainana mandrakizay de hoe le zanak'Andriamanitra hoe tandremo ny didy. De hozy le olona hoe manino Yahoshua no teny an'izay? Tsotra ny antony. Le didy nytenenina tamin'izany de didy ho an'ny Israelianina. Ary satria mbola tsy vitany hoe Calvary ka ny mipetraka tamin'izany fotoana zany de mbola nalàna Mosè de ndana tandremo io. Zay fotsiny ny valiny. Fa raha vao vitany Yahoshua ny Calvary izy miantony miazo fijaliana de maty iny ary manaraka ny Yahoshua am'izay ianao. Reny vaninandro reny de vaninandro mbola tsy tanteraka ny famonjena de mipetraka ny didy folo ny zanak'Israely. Fa raha vao vita ny famonjena teo Calvary miantona tamin'ny hazo fijaliana Yahoshua de rava daholo reny ka tsy mipetraka tsony rehefa nitsangana tamaty Yahoshua. Reny zany le didina rano raha mbola tsy vita ny Calvary na ny famonjena. Zay ny valan'izay. Raha ny zanak'Andriamanitra miteny hoe tandremo ny didy de mbola araka lazaiko teo hoe raha mbola tsy vita Calvary de mitandrina an'io ry zareo. Tandremo io. Fa natokana ho an'ny zanak'Israely mantsy io tsy azo dikaina zay. Fa rehefa vita kosa ny fametrahana ny fanekena vaovao de tsy maintsy miala am'izay. Le fanekena taloha de didy fosy lana Mosè tsy maintsy miala io. Tsy driko mafy mihitsy zay. Zay no nandravana azy ary efa nomeko daholo motif nandravana azy teo mampisaraka ny jiosy amin'ny jintilisa io. De zay nanapiten'Andriamanitra iny constitution iny. Ao anatin'ny constitution misy didy be dehibe ao anatin'ny constitution anankiray. Ka izy tsy nandravandrava le didy tsikelikely fa le constitution ray manontolo ny arany poteny mba hametrahana le constitution vaovao zay misy didy be dehibe koa anatiny eo. Zay le hoe tsy maintsy ndravana ny voalohany de mba hipetrahana le faharoa. Zay hoe mba mandrava ny voalohany izy mba hampitoerana ny faharoa. Zany taona tika andreny teny reny. Toy avy antsika izay teny zay araka ny bokin'ny Hébreo toko 9 avy mandrava ny voalohany izy mba hampitoerana le faharoa. Hébreo toko 9 fakitsika amin'ny 17. Azo kely aloha Hébreo toko 9 fakitsika aloha Hébreo toko 9 Hébreo toko 9 sady misy fantena petraky ny olona moa zany amin'amy zao direct be zao de tsy mihina fa mety be izy de valitsika io ihany araka ny izy. Hébreo toko 9 de manoko amin'ny andininy 7 moa zany. Hébreo toko 9 de vakitsika ery amin'ny akanjo manaraka daholo manoko andininy 9 no vakitsika zany.
aloha andiny fafito aloha hebreo toko fahavalo andiny fafito fa raha tsy nanan-tsiny zany fanekena voalohany zany a de tsy mba nisy fitoerana hotadiavana ho an'ny faharoa nisy tsiny zany le didy fosy lana mose reny le zazavaiko amin'ireo reny le tsininy hoe tsy natanteraka na inona na inona nampanotany olona tena marina le izy fa ny atao amin'ny ehosoa kosa efa meko sady ny valony fa tsy manoteny tsozy atao amin'ny ehosoa aloha de efa meko anao zay lesona manaraka zay any mety any amin'ny fahefatra na fahadimy any zay fa manome tsiny olo izy ka manao hoe indro avy ny andro iavazy anaoko fanekena vaovao amin'ny tanàna-keseritry iny tanàna-joda nefa tsy araka ny fanekena ataoko tamin'ny razany tamin'ny anotanako azy mitondra azy tany voaka avy tany Egypta fa izy reny tsy nitoetra tamin'ny fanekeko ary za kosa de tsy nitandrina azy ho iava andiny fahafolo fa izao ny fanekena ataoko tamin'ny tanàna-kisirely rehefa afaka zany andro zany ho iava de ataoko ao an-tsainy lalako sady oska ataoko ao am-poly ary zao andriamany ary izy oriko zay ary samy tsy ampianatra ny namany sy ny rahalany avy izy ka anao hoe mahalalana andriamanitra de iava zany fa samy alala avokoa izy rehetrarehetra atreto aloha de tsy misy olona hoe mitandrina didy fo de lasa mahafantatra an'andriamanitra hatramin'ny fony raha mahafantatra an'andriamanitra aloha de tsy mpanao-tentsony zay tena mahafantatra an'andriamanitra eto nefa ny teny hoe mahalalana andriamanitra ka ny olona mahalalana andriamanitra zany de tsy manao-tentsony zay ny izay mazava zany fa tsy didy folo io resahany io hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra fa mindra fo amin'ny tsy famarina io ary tsy hotarovako intsony ny fahotany ary amin'ny anaovany hoe vaovao dia nataony fa efa ela ny voalohany fa izay tratra ela de fa manina zay fa zay efa tratra ela sy miantra de fa madiva bolevina azy kely misy teny tiakotrelevana tsy fotany tsitako izy zay zany hoe manao am'le fanekena vaovao izy zany a de hoe tsy ho apetraka intsony ny fanekena taloha fa ny fanekena vaovao fa izao no fanekena aminy zay le voalazany ten'andriamanitra teo avy atsika kena tsara le tamin'ny voalohany io hoe fa raha tsy nanantsiny zany fanekena voalohany zany de tsy manisy fitoerana ho atadiavana ho anfaharoa nanantsiny le voalohany zany a de isorona am'izay izy nytekan'izay ary eny amin'ny tenin'andriamanitra ankay moa de hoe raha tsisy fa tsiny zany de tsisy fitoerana ho an'ny faharoa aiza moa zay teny zay ndeo vakiko kely a misy ny teny zay moa tsy hoe fa raha tsy nanatsiny zany fanekena zany de tsy misy fitoerana ho any de aiza moa izy teo Hébreu 10:6 asy hoe zay Hébreu 10:8 Hébreu 10:8 rehefa nolazainy hoe tadiovakeko eto le izy aleo aleo to ato lasa oziny hoe io ve mazay mijery am'le télé de tsy ande mamaky anazy ery ohatra lasa maika be tampoka ny tena mariny zay ao ataoko miadana indray Hébreu 10:8 katrany am'zay farany 14 zany angambany dahoary rehefa nalozainy teo hoe ny fanatitra latratra sy ny fanatitra hoany sy ny fanatitra jora sy ny fanatitra ny ota ila tao anatin'ny didy folo zany de renetera araka lalàna ireny no tsy ilainao ary tsy hitrakao de ho indray izy ity ao tonga anao ny sitraponao manaisitra ny voalohany izy mba ampitoeran'ny faharoa zay zany hoe nisorona ny voalohany a le didy fosy lana mose zany de tsy azo anapinna tsy azo nesorona rehefa nesorona zany ny fisoronana rava daolo ny didy fosy lana mose izy nydikan'izay satria tsy azo sarahany reo ka raha matoa nesorona ny fisoronana miala daolo miara-maty hatrany amin'ny didy fosy lana mose mbola tenin'andriamanitra keo fa milaza fa maty amitsika le didy folo fa fanazavana fotsiny ity manaisitra ny voana izy mba mitoerana ny faharoa zay misy teo teny zay mihitsy inasika hoe zay vita mihitsy le izy fa zay le tiako tenena hoe manaisitra ny voalohany izy a mba ampitoerany amin'ny faharoa no andin'ny fahasivy zany le izy ka eto zany ten'andriamanitra de milaza mihitsiny hoe tena rava ny didy fosy lana mose ozy nareo hoe fisoronana nge io teneny io e
ka ny fisoroana nge ao anatin'ny lalàna Mose. Lovaka itsika indray ary zay. Ary ny lalàna Mose fa tratran'le didy hoe tsy azo ampiana tsy azo esorana vao nivakitsika teo zay. Levitikosy toko fahenina ambin'ny folo. Zao nge vakitsika Levitikosy toko fahenina ambin'ny folo hoe dia ny andinin'ny fafaraparany ihany no jerevantsika. Zao nge vakitsika amin'ny nomboka andin'ny fahenina amby roapolo ka hatrany andin'ny efatra amby telopolo any. Ity lalàna fisoroana ity. Levitikosy 16 manomboka amin'ny 26 ka hatrany amin'ny 34. Hoe ity lalàna fisoroana izay tsy azo anampiana tsy azo esorana ao anatin'ny lalàna Mose io. Ary lay mandeha sandeha totsika lavidava. Ny vakitsika 30, 31 ka hatramin'ny 34. Levitikosy 26 30 ka hatramin'ny 34. Fa amin'izany andro izany anaovana fahatanavotana ho anareo hanadiovana anareo ka ho madio afaka amin'ny fahotanareo rehetra eo anatrehany avay anareo. 31 et 32. Ary ny mpisorona izay hosorona sy tokony mpisorona hisolon'ny rainy dia anao fanavotana ary tafin'ny fitafiana rongony-fotsy izy dia ny fitafiana masina. Dia anao fanavotana ho amin'ny fitoerana masina izy ho an'ny tranon'ilay feona sy ny alitara sy ny mpisorona ary ny olona rehetra amin'ny fiangonana. Ary lana mandrakizay ho anareo zany hanaovana fanavotana ho an'ny Israely indray mandeha isa-taona hanafany amin'ny fahotany dia nataony Arona araka ny izay efa nandiny Mose anazy. Eto izany hoe misy zatra atao isa-taona fanafana fahotana. Iny izy io. Dia mamaly an'izay ary ny andin'ny fahenina amby roapolo. Ary ilay mandeha fanjoniosila ho an'ny Azazela dia nasa fitafiana ka handro amin'ny rano vao mahazo makeo an-toby. Ilo izay misy osila ray atao fanaty. Ary ny vatotrombo ilay natao fanaty ny ota sy ny osila natao fanaty ny ota izay efa nampidirina atao amin'ny fitoerana masina ny rany anaovana atao fanavotana dia hoentina mivoaka ho eny amin'ny ivelan'ny afo ny odiny sy ny enany ary ny tobony ary hodorana ny taindroroany. Zay. Io zany hoe misy fanaty atao ndre mandeha isa-taona tsy maintsy atao. Io ilay nyresana atao amin'ny Hébreux 10:26 teo. Io ilay hoe tsy azo anampiana Deutéronomia 4:2. Deutéronomia toko faefatra andin'ny faharoa. Zany lalàna zany le hoe Deutéronomia 4:2. Aza ampianareo ny teny izay nidiko anareo ary aza ny esoranareo fa tandremo ny didiny avy Andriamanitra reo izay nidiko anareo. Mazava zany io teny io fa tsy azo ny esorana ny didin'Andriamanitra ary tsy azo ny ampiana. Ny fisoroana zany anareo izay mandray dia tsy azo mbotona atao anatin'ny didy fosy lalàna Mose satria ny lalàna dia miteny hoe ny didiny avy aza nampiana aza ny esorana. Ka raha ny ala zany ny fisoroana le fanekena misy didy folo mihitsy nge zany raha mandika an'izany. Zay le hoe manesitra ny voalohany izy le fanekena voalohany miombotra mba ampitoerany an'le faharoa le fanekena faharoa. Zay le hoe rava ny didy fosy lalàna Mose potika iny miaraka amin'ny fisoroana fa miditra kosa ny fanekena vaovao misy ny fisoroana ny Yehosoa lasa mpisorona ny eo amin'ny Yehosoa satria olona masina izy zay ny atao amin'ny Yehosoa fanekena vaovao. Ary zay fanekena vaovao zao zay arahana amin'ny Yehosoa zao zay toriko aminareo zao rava ny didy fosy lalàna Mose ho an'izay tsy teo faty manjotsiry. Zay ny dikan'iny tenin'Andriamanitra iny. E misy indray ny fanontaniana ahoana zany lay fitenin'ny olona fa manamafy ny didy folo natongavany Yehosoa. Hoe zay le Matthieu 5:18 am'le hoe tsy tonga ny rava fa natanteraka. Dia iny ny dikan'izay hoe manamafy ny didy folo zay. Dia efa nazavaiko teo fa tsy manamafy ny didy folo mihitsy le teny fa ny zavatra nisy ara nandrava didy folo ny nataony. Fa ny dikan'iny teny iny dia tsy manamafy didy folo fa ilay teny milaza azy ao amin'ny salamo sy ny lalàna ary ny mpaminany zay no mitanterahany zay. Ohatra ilay hoe ny anaran'ny Yehosoa dia nivoaka araka ny tenen'ny Mose anazy. Ohatra tsy misy hotapahana ny taolako any amin'ny lalàna Mose misy an'izay. Ny eo ampaminany kosa dia misy an'ry ilay teny nisy ampaminany hoe zaza no teraka ao antsika. Ao Betlehema ny Jody no teraka eo zanak'Andriamanitra io any amin'ny boky ny Mika zany. Zany rehetra zany zany anisan'ny tenin'ny mpaminany ary izy dia no ampijaina sy hovolona noho ny amin'ny fahotantsika. Boky nisy andray misy an'izay. Reny le milaza eo amin'ny salamo. Ny eo amin'ny mpaminany azafady. Ny eo amin'ny salamo kosa dia le hoe ary dia nanaovany filokana ny lambako. Reny zany dia io manaovana filokana tokoa miaramila ny lokan'le akanjony zay le hoe nanaovana filokana ny akanjo ao amin'ny bokin'ny salamo zay. Reny le hoe tsy maintsy ho tanteraka zay teny milaza ao amin'ny lalàna mpaminany ary ny salamo. Dia matoka fa ohatsika rehetra izay nandeha fandefana marina tena mazava tsara ny fanazavana teo araka izay nataony Zeadia.
ny tenin'andriamanitra ao Matthieu 22:36 hoe ny didy lehibe ao dia ao bokyny Deutéronomiasy 5 hoe tiavan'andriamanitra ary 19:18 hoe tiavany namanao dia zany ny entonina ny lalàna araka Matthieu 22:36 hoe zay ny lalàna raha ny didy folo sy lalàna Mose dia zay ny marina zay fa Yahosoa tsy nampitandrina didy folo sy lalàna Mose fa nanazava ny hevitry ny boky lalàna Mose izy hoe lehibe ao nkeo dia resaka fitiavany hoe tiavy io andriamanitra io dia tiavy ny namanao zay ny didy lehibe ao fa tsy nisy ny teny hoe dia tandremo io didy io any rehefa hiaraka aminazy fa ho an'ny olona ao Israela zay mbola mipetraka ao amin'ny didy folo ka mbola tsy vita Kalvari. Ny atao hoe Kalvari ao tsy malala dia ilay hoe mbola tsy niantona teo aminazy tsy fijaliana io zanak'Andriamanitra io ka maty teo nandatsaka ny rano anao. Raha mbola tsy maty teo zanak'Andriamanitra io dia mbola mitombona ny didy folo sy lalàna Mose ho an'ny zanak'Israely. Fa rehefa maty kosa ny Yahosoa dia tsy mitombona intsony iny fa manaraka ny Yahosoa amin'izay ny fahendreny satria rava ny didy folo dia tsy mitombona intsony Matthieu 22:36 rehefa mipetraka Kalvari ka dia rava automatika ireny. Iany hoe fanekena taloha miala fa miditra ny fanekena vaovao Yahosoa amin'izay ary natokana ho an'ny jentilisa mihitsy ny fanekena vaovao mena ny jentilisa izy zay le hoe torio any amin'izao tontolo izao ny filazantsara ka mazava ho azy fa Yahosoa le toriana miaraka amin'ny lalàna ny Yahosoa ary raha voarava ny fisorohana dia rava ny fanekena taloha ny dikan'izay rava ny didy folo sy lalàna Mose ary raha ny voalaza soatra matsiny nge fa zany fisorohana zany ankeka ny fototry ny lalàna io nge vakitsikity ten'Andriamanitra ty ka raha ny fototra aza moa ny rava raha ny trano no amboarina hipetraka ntsony ve ny trano fa raha voarava ny fototra ravatra any amin'le trano ange ka raha voarava zany ny fototra dia ny didy folo sy lalàna Mose dia ny fototra an'zareo dia tsy ny didy folo ny fototra amin'io fa diso anao fa ny fototry ny lalàna dia ny fisorohana nge vakitsika ny Hébreu 10 Hébreu 7 moa zafady fa madiny izy Hébreu 7 somary lavalavakery ny lerantsika fa tsy miheno ny amin'le fantena moa sady fanazavana mihitsy izy Hébreu 7 7:11 ny vakitsika feo manomboka amin'ny 11 eo izy dia vakiko amin'ny teny frantsay koa Hébreu 7:11 koa raha nisy fa natanterahana tamin'ny fisorohana ny Levy zany hoe moa ve natanteraka ny fisorohana ny Levy na afaka olona tamin'ny fahotana ve ny dikan'izany zay dikany hoe fa natanterahana hoe tanteraka fa tamin'izany no nazahoan'ny olona ny lalàna ahoana moa ny mbola ilana mpisorona hafa izy io araka ny fanao Melkizedeka ka tsika moa tsy hitondrany ambany fa nytitsika teny dia hoe tamin'izany no nazahoan'ny olona ny lalàna zany hoe raha tsy misy zany ny fisorohana ny Levy tsy nivoaka io lalàna Mose sy ny didy folo io zany hoe ny fototry ny lalàna ny mena ny zanak'Israely io zany dia tsy ny didy folo araka ny eritreretinareo fa ny fisorohana ny fototra an'io vakitsika amin'ny teny frantsay indray zay vadindritra Hébreu 7 Hébreu 7 fio misy teo 11 Hébreu 7:11 si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique la perfection zany hoe ny mahatonga ny olo tanteraka tsy mahay manota intsony dikan'izay raha ny mahatonga ny fatanterahany olo izy raha vitan'ny fisorohana ny Levy satria amin'le fisorohana ny Levy le misy an'le fanalana fahotana fa ny didy folo nga misy fanalana fahotana izyamilaza fa ny didy folo misy fanalana fahotana tsy misy an'izany ange ao e ny fanalana fahotana dia ny fisorohana ny Levy ao le misy an'le fanaovana sorona osy sy ny omby sy ny ondry teo inona ny vakitsika teo amin'le Levitikos 20:10 inona ny fanesorana fahotana ka raha tsy misy ny fanesorana fahotana iny inona zany lavana le didy folo tsisy dikany enge le didy folo e maty eo daholo ny re mianakavy fa ny manala ny fahotana dia ny lalàna ny fisorohana ny Levy ary iny no heverina fa matateraka ny olona nefa n'iny tsy natateraka dia zay na tongany hoe car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple io zany ny fondation ny lalàna rehetrarehetra jiosy zany didy folo sy lalàna Mose rehetrarehetra dia mipetraka eo ambonin'ny lalàna ny fisorohana ka raha ongodina zany ny fisorohana mirodana ny trano raha rava ny fisorohana rava daholo ny didy folo sy lalàna Mose fa mba mandinika tsara amin'izay tsika rehetrarehetra dia anareo moa zany fa tsy zany
matoa zany nongodina teo ny lalàna fisorohana rava ny didy fosy lalàna mose dika zay satria io ny fototra ary tamin'io natonga tamin'ny alalana io no nampisy ny didy fosy lalàna mose zareo raha vao tsy misy io a de tokony tsy napetraky ny lalàna iny dika zay maty ho azy eo le olona ko lalàna amin'ny teny hoe ojolony ianao raha manao zao ojolony ianao zatra manozina be dibe nge zany nipetraka aminao de aiza ny solution am'le manozina tsy haiko na tonga saina ianao raha sy tonga saina am'zany ojolony ianao raha manao an'zao any bokyny levitikos io ojolony ianao raha manao an'zao ka raha tsy misy zany le fisoroana ka tsy voazona manak' zao zany ianao lasa didy fenozina nge zany meny io andriamanitra io e fa le fisoroana kosa nonomena mba hanesorana an'le ojina mba hatonga no tanteraka nefa tsy natanteraka le didifolo sy lalàna mose porofony zany mbola manao fisoroana isa-taona ianao ka raha mataona mbola manao fisoroana mbola mpanota ny dikan'izay ary zay no mahatsara ny atao amin'ny eosoa ary mahafinahitra be a tena voninahitra n'andriamanitra tsy mahay manota intsony zay atao amin'ny eosoa tsy mila fisoroana intsony eo amin'ny eosoa zany ny any eosoa zany tsy mahay manota intsony zay miaraka aminy bravo eosoa zay ady a teka ho any eosoaky mihitsy ny bravo be ho any eosoa tena fady be mihitsy zay ady a ho an'zay faly koa mitehaka daholo ho any eosoa tika zay ka raha voarava zany le fisoroana de raha vadolodolo ny lalàna rehetrrehetra tsy ny didy zay de i moa le tratran'le teny hoe ary ohatrany hoe ny fisoroana rery nysorona de tsy azo anampiana tsy azo ny esorona de autonomia 4 no miazona anao a tsy azonao atao zay noho zany raha vy ny esorona fisoroana raha vadolo ny didy fosy lalàna mose satria bloky ray tsy afaka am'saraky reo zay no mahatonga ny hoe ravany hoe fa tena tsy mety tsony ny fisoroana na rava le didy eo ao tsy mety izy eosoa de ny ravana fa nampiadiny jiosy ny jentilisa tsy mahatanteraka de ny ravana ianao nke zany ny adaladala raha mbola hitazona an'io e adalalana ianao ka zay le fanazavana an'iny a fa miezaka moa zano manazavatsika foana ny hoe raha mbola misy fanontaniana zany de satria moa tena tsara be ny ohatran'zao a indrindra ohatra ny ampitan-dranomasina raha vao maheno ny sujet mantsisy hoe rava ny didy folo tsy maintsy ho taitra dolo ihany ny olona de ezatsika manazavan'zany fantenana tonga eto amika ko hoe maninona mbola tsy maty eosoa kanefa efa nitsany sabata kanefa hoe vita ny kalvaria vao tokony rava ny didy folo ny lalàna mose ny natonga ny eosoa nefa nanitsaka ny sabata sady satria izy tsy mitandrana didy folo tsy misy eosoa nitandrana didy folo zany na indre mandeha azy fa ny didy folo na tokony ao amin'ny zanak'israely a de izy koa mba tonga tao de nanaraka an'zay tao fa izy tsy nitandrana ny fiainan'ny olona zany manao an'io de mba mandeha izy fa izy tsy nitandrana io zany porofony zany a nitsa raha ny tokony natonga anazy hoe nitsaka ny sabata nefa mbola tsy maty akoriny izy a de nidikan'iny a izy tsy nandeha tao anatin'io didy folo io zay ny marina tam'le izy fa raha nitandrana didy folo izy a de tokony ananja sabata fa zany ny profa na eosoa raha tsy nitandrana sabata zany tsy nitandrana didy folo zany izy efa tonga tety ary lazana amin'ireo olombelona rehetra fa tsy nitandrana sabata sy didy folo zany io zanak'andriamanitra io araka ny zatra hita saritsitry ko ny sabata mihitsy ny ary izy no nampibata olona tamin'ny andro sabata oke vakytsika zay teny zay rika hatra ny bokyny jeremia io jeremia toko tsy azo atao nge zany e jeremia toko fafito ambin'ny folo a jeremia 17:21 oke notsika ty teny ty e jeremia 17:21 zatra fady mihitsy nge nampanaovany eosoa io e jeremia 17:21 vakitsika etrehtra ohatsika ny tokantrano jeremia 17:21 ka hatramin'ny 22 jeremia 17:21-22 izao nolazay ny ava tandremo ny fananareo ka aza mitondra entana amin'ny andro sabata nefa ny eosoa nampitondra entana tamin'ny andro sabata zay vo de efa tsy mety e ary aza mampiditra entana mivavadiny jerosalema aza mitondra entana mivoaka avy any amin'ny tranonareo amin'ny andro sabata na manao rana akory fa masino ny andro sabata arak'izay fa nandidiko anareo eto zany ny ten'andriamanitra mihitsy milaza hoe aza mampitondra entana na mitondra entana amin'ny andro sabata vakitsika aza mitondra entana ka raha mampitondra moa zany hoe tsy vo may loza aza mitondra entana mivoaka amin'ny tranonareo amin'ny andro sabata eny eosoa nefa nty izy mihitsy ny nampitondra tsy ny manao ihany fa ny mankasitraka ny manao koa vo may loza ny tena maro izy mihitsy ny nampibata zany izy zany nampanota olona raha am'zany hevitra zany
zany profa fa izy aloha tsy nampanota fa midika fa tsy mitandrana sabaty izy a ary tsy nitandrana didi folo izy a ary tsy nanaraka lalàna mose zany izy satria maniny efa manana lalàna izy hoapetrany a lay lalàna ny ehosoa fa ny ekena vaovao zay ny valin'le teny hoe ko manina ary izy nefa nanitsaka sabaty kosany nefa ny didi folo mbola tsy vitakorony de zay ny valiny satria tsy mitandrana an'io a hatramisy voatonga de efa tsy mitandrana an'io izy zay ny valiny trika fa mazava-be zay efa nazavaiko teo hoe didy antona lalàna ary ny hoe ino ny faharetan'ny olona masina de mitandrina dinandriamatsy ny fonona mesia de ahoana momban'izay tompoko ny faharetan'ny olona masina tsy ny any zany a Yahosoa ny resana amin'io didiny Yahosoa ny resana amin'io satria raha vao resaka Jaona ny resanareo a satria Jaona no taran'io a ny teny Jaona ngeka resaka lalànany Yahosoa ny resany do vakitsika amin'ny teny frantsay ty teny frantsay tena malaky be zay sary zay vakitsika aleotsika ato amin'ny bokiny aiza no mijeren'izay ty malaky ty aleotsika amin'ny teny frantsay Matthieu Jean amin'ny teny frantsay no makitsika anazy a 1 Jean chapitre 1 aiza moa zany zay 1 Jean chapitre 1 verset 1 nous vous annonçons la parole qui donne la vie et qui existe depuis toujours eto zany la parole zao ny dikany hoe miteny gasy ary de milaza aminareo zay a ny tenin'ny fiainana la parole nyresahana eo zany zay efa nisy hatramin'izay ka hatramin'izay henonay izy nous l'avons entendu la parole io a nous l'avons vu de nos yeux hitan'ny masonay io a ka ity parole ty zany sady henon'ny sofiny ary henon'ny masony nous l'avons regardé avec attention ary de nibanjin'ny masonay mihitsy ny izy ampidirina kely riny matekinisana fa ahoana tsy ampidirinareo le izy somary vonona kely zay dahoary ao rehefa nous vous annonçons la parole qui donne la vie lazaina aminareo a ny teny zay manome fiainana et qui existe depuis toujours ary zay efa nisy afatra am'izay ity teny fiainana ty zany nozarainy aminareo zay ny tenin'Andriamanitra eto zany inona le izy zao ity teny ty la parole mariko io fa io la parole io a de metsika namena anareo ny valiny a fa tsy izy koa io parole io fa Yahosoa fa fakitsika kely aloha ary a bonne nouvelle selon Jean chapitre 1 voilà la parole inotsika tsara ny teniny au commencement la parole existait déjà io zany la parole était avec Dieu io teny io zany de avec Dieu io ale tamin'ny voalohany de ny teny de efa nyexiste efa nisy ny teny de tao amin'Andriamanitra la parole était avec Dieu et la parole était Dieu ary ny teny de Andriamanitra au commencement la parole était avec Dieu tamin'ny voalohany de io parole na io teny io de tao amin'Andriamanitra zay andininy 14 am'izay jerevantsika la parole est devenue un homme et il a été parmi nous ary io parole io na io teny io de tonga tamin'ny olona ary lasa olona ary ny olona niaraka tamintsika izy nous avons vu sa gloire hitanay ny voninahiny cette gloire il la reçoit du Père ary zany voninahiny zany a de nraisiny tamin'ny dadany zay zany hoe la parole resantsika eto zany a de Yahosoa lay teny tonga nofo voilà dao izy tsy am'izay tsika rika hatram'le Jean chapitre 1 efa azonao nietreritra zany fa resaka teny Yahosoa ty resana amin'ny parole ty 1 Jean chapitre 1 verset 1 nous vous annonçons la parole qui donne la vie de lazaina aminareo ary lay teny zay mitondra fiainana qui existe depuis toujours toy am'le tary aloha ihany toy am'le Jean chapitre 1 verset ihany zay efa nisy hatramin'izay ka hatramin'izay
Nitsika kelinay izy endao aloha vonotsika ao zay ho an'izay mijery moa zany ina le sary teo sarina vady Asiatia iny sao de misy gagy hoe izy io sarina vehivavy anaty telefôny hoe sarina vady Asiatia iny zay. Nous vous annonçons la parole qui donne la vie. Dia ambaranay aminareo ny teny izay manome fiaina qui existe depuis toujours ary zay nisy efa hatramin'izay ka hatramin'izay. Nous l'avons entendu, hitanay io parole io na io teny io, hitanay io. Nous l'avons vu de nos yeux, hitan'ny masonay io ka Jehoshua miresahana io. Nous l'avons regardé avec attention ary de nibanjininay mihitsy izy a miaraka amin'ny fitandremanay mihitsy raha ataontsika isotra zay zany. Nous l'avons touché de nos mains, raisinay tamin'ny tananay io. Dika zany didy folo ve ho raisina amin'ny tanana hoe nifandray tanana tamin'ny didy folo zany. La parole que nous avons entendue, nous l'avons vu de nos yeux. Zay le zay. Hitindray antsika ao amin'ny andiny fahafiry moa le misy an'le hoe didy vaovao ny mekanareo tsy didy vaovao fa didy hela. Izy nareo jerevako indreny aloha ato fa io moa le tena fanteny loatra satria zay ny anjako hoe lay didiny Jehoshua nge tena ino mamaly an'le apokalypsa le hoe tsy mitandrina ny didin'Andriamanitra dia ny finoanany Jehoshua. Ino mamaly anareo io satria tenin'ny Jaona io a de aloha Jaona ny amaly anazy. Aiza moa izy iny ndraiky izy hoe didy vaovao ny meko anareo dia tsy didy vaovao ny meko anareo fa didy ela. Aiza moa misy an'iny azoko aloha jerevako kely izy satria iny mihitsy ny resantsika an'izy. Jaona voalohany toko faharoa andiny fafito 2:7 ie io mihitsy n'izy 1 Jean 2:7 am'izay no vakitsika zany. 1 Jean chapitre 2 verset 7. Voilà. Ty zany nijerevantsika le hoe didiny Jehoshua io resahany io e. 1 Jean chapitre 2 verset 7. Verset 7. Ainsi très cher, nous zany ianareo zay tena sarobidy aminay. Ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris. Tsy didy vaovao no meko anareo. C'est un commandement ancien, didy efa ela. Vous l'avez reçu depuis le début. Zay efa raisinareo efa hatramin'ny voalohany. Ce commandement ancien, io commandement tranainy io zany io didy ela io a, c'est la parole que vous avez entendue. Lay teny efa nomeny Jehoshua anareo, zay lay teneniko aminao hoe jerevantsika hoe avy aiza io teny io a, c'est la parole que vous avez entendue. Efa eventsika am'izay le 1 Jean chapitre 1 verset 1. C'est la parole que vous avez entendue. Zany hoe nitenin'ny Jehoshua zay henonareo ka nididy ela zany eto a de nitenin'ny Jehoshua fa tsy nidia commandement koa sanao diso hevitra. Nous vous annonçons la parole qui donne la vie. De teneniny aminareo ny teny la parole qui donne la vie, zay manome fiaina et qui existe depuis toujours, zay fitany hatramin'izay. Nous l'avons entendu. Nous l'avons entendu. Qu'est-ce qu'on a entendu ici? C'est la parole. Zany hoe mipetraka amin'ny fanteny hoe iza zany le heno eto? La heno eto de tsy iza fa il est la parole. La parole que nous avons entendu. Zay le izy maraikitra kendrely izy zany aloha tapanake vetivety io zany technicien. Zay. Zany raha vao mivadika izy zany de miovake. Nous l'avons entendu. Nous l'avons entendu. Nous l'avons vu de nos yeux. Nous l'avons regardé avec attention. C'est la parole que nous avons entendue. Zany eto zany miteny hoe ilay heninay a de les paroles, zany hoe nous avons entendu la parole, zay ny dikan'ity. Satria hita hoe nous vous annonçons la parole qui donne la vie et qui existe depuis toujours. Nous l'avons entendu, nous l'avons vu, nous l'avons regardé avec attention, nous l'avons touché de nos mains.
io le parole io zany a lay nitazomina tamin'ny tanana na en'ny sofinay a le hitanymasonay a la parole le resana an'le la parole teneny io a lay zanak'andriamanitra le amin'ny jaona toko voalohany diny voalohany hoe lay tamin'ny voalohany teny au commencement et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu, la parole est vivant avec nous, il s'est transformé en humain any nivadika olona izy a niara-nona tamintsika izy a la parole ny anarany io la parole io le menantsika ato amin'ny jaona voalohany 2:7 io le hoe amis très chers ry namana tena sarobidy ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris tsy didy vaovao meko anareo c'est un commandement ancien didy taloha didy tranainy be mihitsiny vous l'avez reçu depuis le début azonareo efa hatrany voalohany io zany hoe satria efa mifampiresaka taminareo voarainareo ce commandement ancien ididy tranainy io a c'est la parole que vous avez entendu lay teny efa azonareo tamin'ny voalohany ka inona ny teny azonareo tamin'ny voalohany a izy ty nous vous annonçons la parole que nous l'avons entendu io tapako kely zay nous vous annonçons la parole qui nous donne la vie nous l'avons entendu dika zany de nous avons entendu la parole c'est la parole que nous avons entendu c'est ça l'ancien commandement le commandement ancien voilà ho an'ny mainteny frantsay mo zany de maharaka be le tiako tenena fa hoe tsy le didy folo nresana fa le didiny Yehoshua la parole de Yehoshua zay le didy zay la loi ici c'est la parole de Yehoshua ny didy eto a de didiny Yehoshua c'est le commandement ancien raha nanaraka tsara nyteniko reo didinareo de reo vakeo amin'ny teny frantsay de mazava be fa lay parole teneny eto ny atao hoe commandement ancien la parole de Yehoshua c'est le commandement ancien zany hoe ny teny Yehoshua no lay didy taloha ary tsy iza koa le la parole fa le Yehoshua ny atao hoe la parole la Yehoshua qui est vivant et qui vit avec nous et il s'est transformé en humain un homme qui a de la chair donc c'est un être vivant comme nous zany hoe Yehoshua zany a no niova olona alasa nivadika olombelona de niara-nona tamintsika de olombelona takatsika izy dika zay zay ny atao hoe la parole mazava be zany zay fa zay ny valy teny antsika rehetrarehetra zay nandray an'le teny de zay ny dikany hoe ino ny faharetan'ny olona masina de mitandra ny didin'andriamanitra sy ny fona mesia ny didin'andriamanitra resana am'zany satria bokyny jaona resana de ny tenin'ny Yehoshua ny didiny Yehoshua jaona 12:49-50 sy ny apocalypse 14:37 re Korintiana voalohany 14:37 iny zany misy an'le didin'andriamanitra hoe didiny Yehoshua zay moa zany ny teny tena somary lava tokoa nafinaritra be nefa ny fanazavana atoika efa falidotsika etra de miratso atsika samy teny Yehoshua zay ny fiafarany teny raha mbola misy tsy mazava de afaka mandefa message aty aminay ihany nareo a raha ao amin'ny internet de misy soratra WhatsApp hoe responsable de le façon ny fanontaniana fa hovaliny zay ady amin'ny fomba rehetra zay mahafaly anareo a ny antony de antsoina dao ny olombelona rehetra maneran-tany anatiny ny Yehoshua am'izay a indrindra fa ny étranger ianareo vahiny a mirasonareo tonga soty amin'ny Yehoshua ena soaly taontsika iariva afaka atsika sotra betsaka dady ava-malala ny amin'izany teny zany sotra betsaka noho ny amin'ny fampianarana sotra betsaka ny amin'ny teny fiainana sotra betsaka ny amin'ny fanazavana voninahitra nao dady ava-malalako sy Yehoshua vonjeo ny olona tsy ho faty intsony vonjeo ny olona tsy ho maty ny zatra ampianarany reo fanaratsy devoly satana ireo zay mbola mamadika ny atsarany efa vitanao efa nanova fanekena anao de mbola didilo zareo iverinao foana ny olona sotranao a dada Yava sy Yehoshua fa ny rahanao sy ady avy lay zanakao dada Yava lay zandrinao Yehoshua hitondra ny atsarana sy ny famonjena ho an'ny olombelona voninahitra nao mandrakizay ka io teny sy ny fampianarana hitondra soa ny olona zay voalatra any amin'ny fiainana vonjeo am'izay ny afafirena rehetra dada Yava zay rehetra ny ampitan-dranomasina vonjeo daholo dada Yava malala vonjeo zay voalatra any amin'ny fiainana mandrakizay afaingano ny fidiran'izy rehetra tamin'izao fanjakana masina zao misotranao afa tsy tarehdrehetra ny dada malaka Yava fa ho faingana de ho faingana ny asany misotra betsaka dada malaka voninahitra nao mandrakizay amin'ny anaranao Yehoshua nao van'izany mivavaka rehetra izany halleloia amen de miraso tsika rehetra samy teny Yehoshua mafito izany fampianarana ho manaraka indrea veloma tokoa